Rajoel nitodian'ny frantsay lamosina fanapakevitry ny HCC tsy mampiova ny lalàna amin'ny feny antenimera amin'ny pirenena fanesorana fiara-miantso sy namoron-dalana ety Anosy-Patrana manao amin'izany atsindrinila ny tompon'andraikitry ny CUA Talata Vaovao Mbs ny volana Mei taona 2024 makasitraka anao atranty manaraka ny fahitalavitry ny MBS manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasa anao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany dia ny vaovao ny tatitra mahakasika ny Covid-19 voaray farany teto Madagasikara ho an'ny daty ny alatsinainy 17 ny volana Mei araka ny salanesana avoakan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia olona 3 indray no maty ny valana aretina Covid-19 teto amintsika omaly alatsinainy 17 ny volana Mei tafiakatra 4.700 indray no izany ireo namony ainty nanomboka ny 13 Martsa 2024 nisy nyty valana aretina ity mitsinjara tahaka izao io isy roa teto amin'ny faritra Analamanga ary ray tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana 2020 tamin'ireo fitiliana 7.700 natao kosa ny tranga vaovao eto amin'ny faritra Analamanga trano ahitana tranga besaka indrindra amin'izao olona vaovao mitondra ny valana aretina izay mitotaly 70 manaraka azy eo kosa ny faritra Bongelava izay nisy tranga 20 ny totaly 7.700 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ka ny 7.700 amin'ireo no tranga misy fahasarotana na ilay antsona ihany koa forme grave fa mampiteraka fitohanan'ny fiara lavareny ety amin'ny faritra Anosy-Patrana ny fisian'ireo fiara maty amin'ny sisin-dalana eo amin'ny toerana fiantsonana ny zotra 138 no tena miteraka izany hoy ny filohan'ny kooperativa ao amin'ity zotra ity ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay moa androany filohan'ity kooperativa ity Asinandria Malala sy Tokatra Marolahy tsy lavitry ny toerana misy fiben'ny toeran'ny polisy kominaly eny Anosy-Patrana feno fiara miantsona toy izao ny amoron'arabe maro amin'izy ireo tsy mihetsika intsony noho ny fahasimbany eto amin'ity toerana ity ihany koa ny toerana fiafarany zotra 730 ambizato ho an'ny eny Anosy-Patrana tery araka izany lalana noho ny amaroan'ireo fiara miantsona tsy ara-dalàna ary maty ireo raha ny roso tamin'ny fanalalahana ny lalana moa teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia nytany amin'ireo tsy miteraka olana indray no nesoriny izy ireo magaga fa na dia fananaovana fitarainana antaratasy ambava tany amin'ny tompona ndraiky atao amin'ny commune urbaine Antananarivo mbola tsy misy moa zany ny atao hoe fandraisana ndraiky hatramin'izao dia nefany raha ny zavatra misy eo Anosy-Patrana za te hiteny hoe eo ambaravarany ny commune urbaine Antananarivo ireo amin'ny alalan'ny police municipale hitany zareo maraina tandro hariva angamban'ireo izy na ny fiterahan'ireo matetika miteraka hatramin'ny embouteillage tonga hatrany amin'ny lambamena ilany vato magaga nefany mbola tsy misy ihany hatramin'izao fandraisana ndraiky ataon'ny commune fa dia ny fiaran'olo tsotra fiaran'olona indray mipetraka tsy manelingelina lalan'ny mpandeha tongotra tsy ataoko hoe miteraka ambara tsy maninona izay indray no ezaka izahan'ny commune hosontomina vantozy fa ilay tena manelingelina ny lalam-bahoaka tsy misy fandraisana ndraika fa inona re tompoko le antony misy ve zany mety hoe misy alakibika tsy tiako tare ve sa hoe tena misy zavatra hafa mihitsy ambadikile izy ka mba angatahana rery commune raha andraikindraikitra ihany ianareo dia le fiara izay hita amin'ny masonareo eo ambaravaranareo izy isanandro hitanareo reo re tompoko mba andraisana andraikitra fa tena sady le fiara izay manara-dalàna mandray olona eo amin'le terminus sy le are indray matetika ara no alain'ny polisy ny papien'le fiara fa ilay fiara tena miteraka n'ilay ambara eo jerena fotsiny ka tsy haiko hoe inona ny antony
Andrasana araka izany no fanesorany commune Antananarivo renivohitra ireo fiara miteraka fanelin-gelena ny fifamoivoizana ireo. Ny pejy ny fampianarana kosa indray dia misy resaka tsy mazava eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa raha ny nambarany Saint-Pama androany nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety. Ny resaka fandraisana mpiasam-panjakana moa no tena antony izany. Nambintsy Velositraka sy Andra Kotomalala. Mampametra-panontaniana ny mikasika ny masotsivana ny amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa raha ny fahitany eo anivon'ny confédération syndicale Saint-Pama azy. Petatoko sady kitotora ny lisitra nivoaka tao anatin'ny trano-kalam-pifandraisana izany ministera izany omaly raha ny fanazavana trany. Raha tsy aivina dia nanao fitakinany amin'ny amoahana ny lisitra ireo voaray ho mpiasam-panjakana ny teo anivon'ny sindikany izy malasa teo nanambarany amin'ny amoahana izany tsy elany teo anivon'ny ministera voakasika ary ny alatsinainy no nivoaka ny lisitra. Tsy misy famaritana mazava na fiche teknika mombamomba ireo olona voalaza ao anatin'ny lisitra ireo. Tsy mazava ampiasa ireo fepetra sy fomba nandraisana ho mpiasam-panjakana hita ao anatin'ny lista avoaka. Ka noho izany mitaky ny Saint-Pama ny amoahana ny terme de référence de recrutement izay misy ny masotsivana satria araka ny fanazavana-Andriamatoa secrétaire général ministère nationalement technique fanetony resaka dia ireo izay mahafeny fepetra no raisina mpiasam-panjakana. Araka ny fantatra dia misy ao anatin'ireo lista ireo olona efa maty izay ananana proof ary misy ihany koa ireo efa recruté efa manana IM kanefa dia mbola tafiditra anatin'ny lista indray. Ankoatr'ireo tsy fahatomombanana hita tamin'ny lisitra mivoaka moa dia manga fotsiny ireo fitarainana tongany amin'izy ireo ka mbola mampamerina trano ny fanontaniana hoe fepetra tony ahoana ny fenona raha teo tafiditra mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera misahana amin'ny fampianarana teknika sy ny fampananana asa. Vao nisy ny antso zay omaly dia hozy izy le olona ny antso sady nitomany le olona omaly. Zaho hozy izy 20 taona niasana. Misy mpiara-miasa amiko 2 taona niasana. Samy nandefa dossier. Izany voray le 2 taona niasana. Tsy mazava ne zany, tsy mazava le fomba sy le fepetra napetraka tamin'ny nazahoana an'ity zavatra ity. Dia manontany anay zany le olona ahoana moa ny afany mamaly an'izay. Miisa 507 moa ireo ECD eo anivon'izany ministera izany raha toa ka mbola miisa 505 ireo vacataire ka ny 500 ihany no raisina amin'ireo rehetra ireo ary izao mbola nahitana izay tsy fanjariana izao ihany raha ny fanazavana. Fa nizara fanampiana ho an'ireo mpino silamo ao amin'ny sy ny mponina manodidina ny moské misy azy ny mpikambana teo anivon'ny moské Ahmadia ampefilohany androany. Rafitra tsy maintsy arahina ao anatin'ny finoana ity ataon'izy ireo ity raha ny fanazavana. Nambintsy Velositraka sy Andra Kotomalala. Rehefa aorian'ny fotoan'ny Ramadan toy izao dia misy hatrany ny fanonerana ataon'ny mpino silamo. Raha ny fanazavana dia mety nisy ny tsy fantanterana nandritra ny fotoanan'ny Ramadan. Betsaka mantsy ireo fihetsika fadiana toy ny lainga sy ny fihetsika maneho fahotana samihafa na dia bitika aza. Ahafahana manonitra izany ny fanaovana asa soa amin'ny olona manodidina sy ny mpiara-mivavaka ary entina anehoana ihany koa ny fitiavana sy ny fivavahana araka ny efa voalaza ao anatin'ny boky masina raha ny fanazavana. Ny fomba amampanao ny Islamo maneran'izao tontolo izao dia misy antsoina hoe sadaqatul fitra na hoe fanomezana amin'ny hetsika izay ataon'ny mpino Islamo amin'ny andron'ny Idy. Izany hoe izahay mpino Islamo Ahmadia dia mana fomba amampanao-nay manome fanomezana ho an'ireo mpiara-belona aminay. Ny kalifanay malalanay na hoe mpandimby ny Messi Promis dia nampianatra anay ary nanome slogan hoe l'amour pour tous et la haine pour personne, na hoe ny fitiavana ho an'ny rehetra ary ny fankahalana tsy aniza. Izany hoe ny mpino Islam na hoe ny mambra rehetra eto a Madagasikara, eto Antananarivo dia nahazo fanampiana avokoa. Ary koa na ireo olona tsy mpikambana, ireo mpiara-belona aminay dia nahazo koa fifanampiana
tamin'ny association. Isa 400 ireo olona nisitraka ny fanampiana teny toerana androany na tsiaro afa-po sy afa-pahasahiranana ireo rehetra nandray ny fanampiana indrindra manoloana ny fahasahiranana iainan'izy ireo amin'izao fandalovan'ny valanaretina coronavirus izao. Anatin'ilay fahasahiranana aloha dia tena mitsinjo ry zareo ena zay zao mpikambana ato fa na tsy mpikambana ara dia samy tsy mifidifidy izy fa samy nameny daholo. Sotra betsaka ho an'ny zareo mpikarakara alongany isorana mahitsy tena isorana lehibe ry zareo. Dia tena ohatrana aloha ny ilaina satria zaho varobarotra zany dia efa sabotsy sy alahady le tsy afaka mivarotra dia mba misy kely an'io alongany dia fanampinampiny tsy ampy eo e. Isan'ny fanamafisana ny finoana ny fanatanterahana ny fototra hijoroan'ny finoana silamo raha ny fanazavana trany. Fa akoatra ny tsy fahafahana miasa sy misitraka asa tahaka ny olon-drehetra dia anisan'ny olana sedrain'ny olona manana fahasembanana ara-batana eto Madagasikara ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo misitraka fitaovana tokony ho ampiasainy ahafahany manatanteraka amin'ny atsaka sy ny andavany sy ny asa aman-drarany. Ny vidin'ny kalitaon'ireo fitaovana ihany koa no antonyizany araka ny fanadihadiany mialy rary nombana sy Andry Rakotomalala. Olana iray goavana mbola sedrain'ireo olona manana fahasembanana ara-batana ny tsy fahatakaranizy ireo ny vidin'ny fitaovana na ny appareillage orthopédique tokony ampiasaina ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana amin'ny andavanandro. Mbola olana iray hafa ihany koa ny kalitao an'ny akora ampiasaina hanaovana izany. Raha ny 570 isan-jaton'ireo olona manana fahasembanana ara-batana no fantatra fa tena mila ireo fitaovana ireo. Ny 50 isan-jaton'izy ireo ihany no manana fahafahana sy afaka misitraka izany. Mora simba aloha, mora simba izy. Izany raha mandeha zay tony manko indraindray ana dia rehefa mandeha zay dia tsy mahazaka mivakana ilay izy dia misy problème foana zany. Io zao ny kalitao. Izay amin'ny amboarina rehefa simba dia amboarina eny amin'ny sisiny rehetra ilay izy. Dia adaptena ilay izy. Zay sisa fara hevitra atao zany fara hoe hividy an'ilay izy tsy vita. Tsy afenina amintsika fa ny ankamaroan'olona manana fahasembanana avy amina fianakaviana sahirana dia ireny nefa ny tena mila an'ilay fitaovana appareillage moa no lazantsika anazy amin'ny teny frantsay mahazatra dia nefa lefa efa mividy amin'izay mihitsy no tena manahirana tsy takatra ny retin'ny ankamaroany. Raha atao salanisa tsotsotra dia ataoko hoe eo amin'ny 520 isan-jaton'ny olona manana fahasembanana tsy mahatakatra n'ilay vidin'ireny fitaovana ireny nefa ilay izy tsy maintsy hoe ilaina mba ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro ohatran'ny olona rehetrarehetra. Arakaraka ny tobim-pahasalamana mandray ilay olona manana fahasembanana ny vidin'ny fitaovana ampiasaina natokana ho an'izy ireo. Misy amin'ny akora ampiasaina hananganana izany no tsy maintsy hafarana avy any ivelany ka izay no mahalafo azy araka ny nambarany teknisianina iray. Eo ihany koa anefa ny fampiasana ny akora avy eto an-toerana toy ny hazo, ny hoditra, ny vy. Herinandro hatramin'ny iray volana eo no hanamboarana ny appareillage orthopédique iray araka ny fanadihadiana hatrany. Misy karazany roa izy ireo dia misy ny orthèse dia misy ny prothèse. Ny orthèse zany dia ireo natao hanampy ilay olona manana tsy fahafahana zany manatanteraka asa anankiray na natao koa ilay izy hanitsy ny ratsambatana na ny vatana misy olana. Ny prothèse indray dia ireo appareillage orthopédique natao hisolo ny ratsambatana tapaka. Ny vidin'ny appareillage orthopédique eto Madagasikara zany dia mbola tsy misy ny fifanarahana na hoe izitsika hoe standard iresan'ireo toby manamboatra an'izany ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-batana. 3,000 ariary ny mora indrindra ary tonga any amin'ny 7 ariary ny lafo indrindra. Waratsika izao kosa ary ny vaovao tapatapa anisan'izany ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC araka ny nambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany dia izara roa ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC amin'ny ity taom-pianarana ity atao ambava ny fitsapahana ara-batana iraisana raha toka atao eny an-kianja ny taranja ara-batana tsirairay. Noraisina izao fanapaha-kevitra izao araka ny nambarany tompona andraikitra mba hisoroana ny fifampikasoana eo amin'ireo mpiadana fa ihany koa hisoroana ny fianaky ny valanaretina mba tsy misy loatra hatreto ny daty mazava voafaritra natanterahana izay fanadinam-panjakana BEPC izay.
fa andefa solotenany RD Congo i Madagasikara ho tanterahina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra 2024 ny lalaon'ny francophonie andiany fahasivy amin'io i Kinshasa any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo no ampiatrano ny lalao amin'izany andefa solotena andray anjara amin'izany moa i Madagasikara mampifandray ny kolotsaina sy ny sport ny lalaon'ny francophonie taranja miisa 12 no ifaninana amin'ny kolotsaina ary 7 kosa no amin'ny sport ny sokatra ho an'ny tanora 20 ka hatramin'ny 13 taona moa ny fifaninanana ary mandray ireo tanora liana amin'izany ny ministera voakasika raha tsy aivina dia nahemotra ny taona 2024 ny lalao francophonie 2024 no amiana ara-pahasalamana. Ny vavao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia raha mbola ao anatin'ny ady mafy amin'ny ilay valanaretina Covid-19 sy ilay variant indiana ary zareo any Inde amin'izao fotoana izao dia nisehoana rivodozana hafatetsana olona maro sy nahitana olona popoka amanjatony ihany koa tany an-toerana omaly alatsinainy miady mafy ity firenena ity ankehitriny noho ny fahasahiranana teraka ireo vona mianjady amin'ireo toy izao indrindra ary ny taty Vaovao entiny mialy raronombana sy tahiry ny aina. Des pluies torrentielles qui s'abattent sur les rues de Mumbai. Nandrava ny rivodoza mahery vaika antsoina hoe tahota ny Inde omaly alatsinainy olona tsy latsaka ny 20 eo no namony Inde ary 100 mahery no tsy hita popoka androany talata efa roa hetsy kosa ireo olona voaterina findra-toerana tamin'ny faran'ny herinandro teo no ity rivodoza ity hatrany izay nitondra tafio-drivotra mafy 520 hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora sy orambe ny vatravatra isa vonjimaika izay mbola ina ny fitombony noho ny amafy ny vonana azo ity firenena ity. Araka ny loharano Vaovao dia anisan'ireo mpandeha tao amin'ny sambo iray nitondra olona 770 niletsika tany amin'ny faritry ny morontsiraka Mumbai andrefany Inde taorian'ny fandalovana ity rivodoza ity ireo olona namony Inde tsy hita popoka androany talata ireo mpandeha 770 kosa no fantatra fa avitra soamantsara tao anaty ranomasina mbola nitoetra amin'ny androany moa ny fijerena sy ny fanavotana ireo olona tsy hita popoka na dia mahery sy niakatra 3 metatra azy ny avon'ny ranomasina taorian'ny fandalovana ity rivodoza ity araka ny nambaran'ny ministeran'ny fiarovana any an-toerana ankoatra izay voalaza dia tondraky ny rano tanteraka i Mumbai ary nandrava foto-drafitrasa maro izay niteraka fanelingelenana avy hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa any an-toerana ihany koa ity rivodoza ity araka ny loharano Vaovao hatrany dia ity rivodoza tahota ity no rivodoza lehibe indrindra namely ny faritra andrefany Inde ao anatin'ny 3 taona nitombo indray ny fahasahiranana manjoany ity firenena ity no ity vona niatra tamin'izy ireo ity efa tsy ampiandraisana ireo marary ny Covid-19 intsony ireo hopitaly any an-toerana ary efa tsy maharaka ihany koa ny oksigène sy ny fanafody omaly alatsinainy fotsiny izao dia olona 104 no namony any vokatra ity valanaretina ity ary 9 alina sy 3 hetsy ny tranga Vaovao ezaka mafy moa ireo tompona andraikitra any an-toerana amin'izao fotoana izao matsisin'ny fahatapahanjiro ao amin'ireo hopitaly efajato sy ao amin'ireo orinasa mpamokatra oksigène araka 20 ao amin'ireo distrika 12 tena vomafy vokatra ny fandalovana ity rivodoza tahota ity. Fa filoham-pirenena afrikana sy europeana manodidina ny 30 teo anivon'ny vondrona no navondro ny filoha frantsay Emmanuel Macron tany Paris ho any androany tanjona tamin'izany moa tamin'ity fihaonam-be ity moa ny anampiana ireo firenena afrikana hiala amin'ny trosa fa ihany koa ny amatsy arabola azy ireo mba hisiany fampandrosoana amin'ny hoavy tsy hita tao anatin'izany lisitra izany anefa ny filoha Rajoelina mialy raronombana sy tahiry ny aina. C'est une valse de présidents africains pour un concert de futures décisions décisives. Nanomboka androany ny sommet du financement des économies africaines tany Paris. Fihaonam-be izay heverina fa mahasoa ireo firenena mpandray anjara satria niarana tamin'ireo vondrona ratoekarena iraisam-pirenena izay miombana indrindra amin'ny fanampiana sy ny fanavotana ireo firenena afrikana eo amin'ny lafiny arabola izay hita ho mandringa tanteraka taorian'ny fisian'ny valanaretina izany. Kontinanta tsy dia voakasika firy tamin'ilay valanaretina Covid-19 i Afrika. 3 alina sy 2 hetsy monja amin'ireo 4 hetsy sy 3 tapitrisa maneran-tany ny trangam-pahafatesana natao amin'ireo firenena afrikana saingy nikatso ny toe-karenany antoka sahirana tanteraka izy ireo eo amin'ny lafiny arabola.
izay indrindra no nanaovana ity fionana an-tampony amin'ny famatsim-bola ny toe-karena afrikanina ity. Amin'ny ankapobeny dia fanampiana ireo firenena afrikanina no votoatin'ity fionam-be ity. Mahery ny 30 ireo mpandray anjara tao anatin'izany fionana izany, saingy nahavariana ny be sy ny maro ny tsy nahatafiditra ny Madagasikara sy ny filoha Andry Rajoelina tanaty lisitra. Isan'ireo nandray anjara tamin'ity fionana ity anefa ny filohan'i Rwanda Paul Kagame, ny filohan'i Senegal Macky Sall, ny filoha ivoiriana Alassane Ouattara. Marihina fa ireto farany dia akaiky amin'ny filohan'ny Repoblika. Mipetraka ny fanontaniana, ny todian'ny Frantsa ve ny filoha Rajoelina? Inona no antony tsy nahavoasa antsika tamin'ity fionana ity? I Frantsa sy Madagasikara dia firenena roa ampifandraisiny roa ara-tantara. Raha ny zava-misy no zohina dia misy eo amin'ny 3 alina eo ny Frantsay monina eto Madagasikara. Anisan'ny isa lehibe indrindra ty Afrika izany ary miisa 700 ny orinasa Frantsay miasa eto. Na dia tsy voafaritra mazava aza ny isan'ny malagasy monina any Frantsa dia maro izy ireo ary mihoatra ny 5,4 alina ihany koa. I Frantsa no tany vahiny be mpila ravinahitra malagasy indrindra ary ny ankamaroan'ireo mpianatra izay afaka baccalauréat dia mitady hirika andehanana any avokoa. Aiza ho aiza no misy antsika ankehitriny, raha toa ka mbola mamaivay ny tsindry ny Frantsay eo amin'ny lafin'ny kolontsaina sy fiariana eto amintsika, manao ahoana izany amin'ny lafin'ny politika? Mila mitandrina ny mpitondra malagasy mba tsy hanala baraka ny firenena malagasy. Saripady ny fironan-kevitra iraisam-pirenena na ny opinion internationale. Efa maro koa ny fanehoan-kevitra manambara fa mety hikatona ny famatsim-bola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena raha izao no mitohy. Fa fambaraka ho an'i Madagasikara izao tsy fanatrehana izao hetsika izao, hoy ny maître Yantra Razafy Manatsoa. Malahelo ny foko mahita ny hoe Soudan, tena nahafantarana izany Soudan izany dia farany firenena tena nahantra, tena mahantra tanteraka tany Angisitra. Zao Soudan any aloha Madagasikara dia inona no resantsika? Le Soudan zao dia nahazo hoe zany hoe ny Frantsay dia vonina hamafa ny trosany 4 milliards d'euros. Dia vonina me vola 1 milliard 500 sa 400 ho anazy ihany koa. Fa le Madagasikara zay le resantsika hoe ministère régalien, ministère des affaires étrangères, tsy an'ilay fitondram-panjakana akory no mampiasa an'ireny na le olona manao an'izany responsable an'izany raha iraisam-pirenena zany relation internationale ny nivon'ny présidence anaty gouvernement. Tsy mba mahita rirany, tsy mba considéré ny olona satria tsy mana crédibilité le filoham-pirenena. Tsy rarahiny Frantsay le filoham-pirenena, tsy rarahin'ireo firenena rehetra izay mivory ao anatin'io resaka fanomezana vola financement ho an'ny firenena afrikana. Mila mandinika ny mpitondra mba ahafahana mamakafaka bebe kokoa ny zava-misy ankehitriny sy miatrika ao anatin'ny fahavononana bebe kokoa ny hoavin'i Madagasikara. Fa tiabika maro mampiseho ny tsy fahombiazana ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ihany koa no anisany voaboasan'ireo solombavambahoaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Isan'izany tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Ando miaratiana sy tahiriny aina. Manomboka hitantaratra ny fomba fiasan'ny mpanao politika eto amintsika anisy fahombiazan'ny mpitondra ankehitriny raha ny zava-misy ny anivon'ny anteny miram-pirenena no asinteny hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera. Tsy misy ny famatorany amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sarotra araka izany ho izy ny andraisana izay hevitra tapaka noho ny famakiana sy ny tsy fisian'ny mangarahara ao anatin'izany. Ny tena ho fahamarinan'ilay vokatra eo tsy azoko antoka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Zany matoa me insiste amin'io zany ry mpanao mikimaky dia satria te hanao mikimaky an'ilay vokatra ary te hijery hoe izavy no mifidy an'izy. Ina mavoty secret anazy rehefa ho fatarina hoe izakay no nifidy an'izy. Zany hoe eto zany dia manomboka misy jadona hatrany amina
androm-panjakana. ankoatr'io no tsika foniny ireto solombavambahoaka ireto ihany koa ny fomba ratsy izy lasa raky tapisaka eto amin'ny firenena ny amin'ny tsy firarahina sy ny fanaovana kilabao ny vahoaka malagasy izay efa tena tafalatsaka anaty fantrana lalina ireo vahindray no manjaka sy mazotomina eto amin'ny firenena fa mila fahatogavan-tsaina antsika rehetra zany tsy resaka xénophobie na fankalana vahiny ny zavatra atao eto fa resaka fotsiny hoe ajao ny mamalagasy ajao ny vahoaka malagasy na miasa tohinona ry izy na miasa manompo anao tohinona ry izy dia ajao ny dignité humaine ny traitement humain ajao ny malagasy tompo-tany alainareo isan'andro san'andro tia ny taniny ny fananany ny fanahiny tsy azonareo alaina malona izao krizy ara-pahasalamana teraky ny covid-19 fa izao kosa nilazany solombavambahoaka fa tsy tokony nisy ny fanavakavahana ny fanaovana zanakikalafa ny faritra tsiraray avy indrindra amin'ireo toerana lavitra indriny maro amin'izy ireo mantso izy anao tsy mbola nisitraka fanampinatra amin'izao ary miaina anatin'ny tepitepy samihafa atao ny tsy fandripalemana ny firongotry ny aretina atao ny mitranga ao rivony mamo amin'izao fotoan'izao atoraka izany ihany koa ny fitiliana tao momba ny valana aretina covid-19 rehefa avoakanareo marinao tena ity ny zavatra misy inona zao zavatra misy ao mandana manko anao hôpitalina firy maty isan'andro ny hôpitalina rivomamo inona scanera atao any inona atao aiza anon rapport fa nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana omaly kosa ny fivoriana ampitaindavitra tanterahiny antenimera ampirenena tsy mampiova ny lalàna amin'ny ao anatin'ny antenimera ampirenena anefa izany satria mbola azo atao tsara ny mandray fanapahan-kevitra araka izay tapaky ny birao maharitry fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy namoaka ny didy laharana fa efatra tsipika HCC bara de 3 omaly fa 7 ny volana May 2024 ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay manambara fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fitsipika anatiny manokana izay natao andrindrana ny fivoriana ampitaindavitra tsy mampiova ny fanapahan-kevitra efa tapaka teo anivony antenimera ampirenena fa mankatony fivoriana ampitaindavitra eo amin'ny solombavambahoaka miankina amin'ny birao maharitra ihany ny fanapahan-kevitra isan'izany ohatra ny mikasika ny fiaonany eo amin'ny solombavambahoaka sy ny governemanta amin'ireo fivoriana izay efa nandraisana fanapahan-kevitra ny anaovana azy ho présentiel na mifanatrika zany toy ny fifidianana ny filoha-lefitra ny avy any amin'ny faritra ny Tamatavy ny huis-clos ny fivoriana izay mikatotrano ary koa ny fiaonana amin'ny governemanta izay efa nandraisany solombavambahoaka fanapahan-kevitra tamin'ny fivoriana teo aloha dia azo tanterahana tsara manatanteraka an'izany fivoriana zany mivantana na hoe ifanatrehana dia ny fisiny iny kosa nefany ny fisiny ny règlement intérieur iny dia ampiasaina amin'ny fotoana izay anaovana ny virtuel zany na ny ampitaindavitra mba ho ara-dalàna na hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana tokoa ny fanapahan-kevitra izay ho raisina eny anivony zany androm-panjakana izany amafisy sy ny solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra trany araka izany fa ilaina ary tokony atao ny fisaonana mivantana eo amin'ny mpikamba ny governemanta sy ny solombavambahoaka aminay manokana dia efa napetraka ny hoe tena zava-dehibe loatra zany fiaonany solombavambahoaka amin'ny mpanatanteraka izany na ny mpikambana eo anivon'ny governemanta fantatsika tsara fa mandritra n'izany fiaonany solombavambahoaka amin'ny mpanatanteraka izany dia mandeha mivantana amin'ny ainao manjery mpanjakana io zany hoe tsy tokony ho tompotra amin'io ny vahoaka malagasy mahakasika ny raha-pirenena indrindrindra ireo izay fanontaniana ilam-baliny amin'ny mpanatanteraka mandritra n'izany fivoriana na ny fiaonana ny eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny mpikambana eo anivony antenimera izany raha tsy aivina ho fisorohana ny fianaky ny valana aretina no efa namondrana ny fivoriany solombavambahoaka teny amin'ny CCI vato ny taondasy androany no nolaniny solombavambahoaka ny fandaharam-potoana ny antenimera ampirenena manomboka ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 2 ny volana Jona ho avy izao izany eny amin'ny antenimera ampirenena hatransika atao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia anisan'ny fandahara-potoana ny antenimera ampirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao ny fisaonana amin'ny governemanta mandeha sady anefa ny resaka fa tsy mazoto amin'izay fisaonana mivantana amin'ny solombavambahoaka izay ny lehibe ny governemanta fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy indro isan-taona araka ny lalàna no tokony isy fiaonana eo amin'ny fahefana-panatanteraka sy ny fahefana-panao lalàna mandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimera ampirenena
amin'ny fotoana io tokony ametrahany solombavam-bahoaka fanontaniana mikasika ny fanatanterahany governemanta ny asa vitany na ny tombanezaka izany. Anisany andrasany solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra amin'izay fihaonan'izay na dia matetika mivoana amin'izay aza ny zava-misy. Dia ny ahitana hoe aiza ho aiza no toy ny fanatanterahana, inona vita, inona tsy vita amin'ny mahatombanezaka azy. Indraindray anefa rehefa tena ao anatin'ny adi-hevitra sy ny fiaonana eo anivon'ny anteniera dia lasa mihitatra ilay endrika fanontaniana, lasa mihitatra ilay endrika fifampiresahana eo anivon'ny gouvernemanta ka lasa ohatran'ny fampiadika-hevitra ny amin'ny mety sy ny tsy mety na ny hoe ny avy amin'ny mpanohana sy ny avy amin'ny mpanohitra fitondrana. Mandeha ihany koa amin'izao ny resaka fa tsy mazoto amin'ny fiaonana mivantana amin'ny solombavam-bahoaka ny Prime Ministre noho ny Covid-19 ny voalaza fa antony. Mbola misy 80 andro anefa ny fivoriany anteniera. Antony roa no mety azo amakafakana azy. Na ny eo anivon'ny fahefana-panatanteraka efa kivy sahady hoe afaka ray volana mbola hoenjana ny azo atsika, mbola mety mafimafy kokoa noho izao azy amin'ny fiatrehana an'ity valana aretina ity, mba tsy tenenako hoe mbola hiboka kokoa noho izao ve ny amin'ny fahefana-panatanteraka no ahina hitsinjo azany, na hoe misy finiavana misy ve ao tsy te hifanatrika amin'ilay solombavam-bahoaka. Fa zay fomba fijerinay azy hoe raha zavatra mbola afaka ray volana zany aleo tsy diany zao dia efa asiana adi-hevitra be fa efa nanapa-kevitra fotsiny solombavam-bahoaka hoe ifanatrehany solombavam-bahoaka aza vonona satria asany zany didiny lalam-panorenana izy na inona mitranga anao an'io fivoriana ara-potoana io dia mino zay fa azo tanterahana ny fifanatrehana mivantana amin'izay fotoana izay. Efa nanaiky zato isan-jato sy nisy nitsipaka ihany koa ny solombavam-bahoaka iray manontolo fa tokony ifanatrehana ny fiaonany eo amin'ny governemanta fa tsy ampitaindavitra. Fa niakatra teny anivony fitsarany indray ny Raharahaberiza Ravelomanasoa ny androany. Nisy ny filazana fa mandray an-tanana ny raharaha ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ka ho afaka tsy hoely izy mampisafotofoto ny sainy mpanarabavao ny zava-mitranga raha toy ny fitondram-panjakana no mitory kanefa ny eo anivony ity farany ity ihany no milaza fa amotsitra izany fitoriana izany. Nambinitsoa Velositraka sy Andry Rakoto Malala. Tsy nahazo ny famotsorana vonjomaika izay nangatahany indray Beriza rehefa niakatra teo anivon'ny fitsarana androany ny raharaha hodikodiny fanjakana ny raharaha raha ny fahitandro ampiaradia akaiky aminy. Efa nisy sisiondresaka nandefa amotsitra azy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina raha ny hita nandritra ny fotoam-pitsarana nefa nanizangizina ny anefana ny sazy 17 volana hatramin'ny farany ny solontenany avy amin'ny fitondram-panjakana. Manjavozavo araka izany ny tena marina amin'ity raharaha Beriza ity. Raha ny voalazan'ny mpisolovavany izay tsy nanaiky ny resaka taminay dia ny faraka 12 ny volana Jona izao nivoaka ny didim-pitsarana mikasika azy. Etsy andaniny nisy ny laza fa manana fanantenana izy ireo ny amin'ny mety voan'ny Beriza ny fonja. Etsy ankilany mampana ny voalazan'ny solotena mpitory nanamafy izany ny renin'ny Beriza androany. Izy taratasy mako nasainy madame Lalatina Rakotondrazafy natao tamin'izay fotoana zay nataony tamiko hoe zay daholo izy no namoanay an'ireny olon'ireny izy zay olon'ny gadran'ireo tamin'ny fanehoan-kevitra dia hoe nanao zay taratasy zay dia zay daholo izy no nataon'ireo dia nataoko toy dia nataonay roa mianaka zany ny taratasy dia mandriky ty androany moa ilay zavatra mbola tsisy ninona dia zareo moa mbola hoe ilay solotena tao mbola niteny iny hoe mbola mitazona ihany ilay sazy. Araka izany andrasana izay didim-pitsarana ivoaka amin'io faharaiky 12 volana Jona io izay afantarana ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Tapitrary ny fampalalambavao tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray tompoko.